eny ry havana zava-dehibe amintsika ny manatrika zany alaka misy masina izany. Tahaka an'izao nahatonga ny tenin'ny Tompo hoe tena maniry aka maniry hiaraka hinana aminareo ny Paska, dia ny mbola tsy mijaly le ao anatin'ny sainy Jesosy mihitsy zany tena mampangorooro. Izy tsy hoe maniry hiaraka hinana amin'ny Paska aminareo dia ny tsy maty samihafa zany, dia ny tsy mijaly le mijaly mihitsy ny tena mampangorooro azy. Androany ny fifaliany farany, tena fifaliana, nanaparany mihitsy ny heriny, ny feony, fifaliany eo anatrehany mpianany rehetrarehetra satria hijaly ny ao anatin'ny lohany le kapoka daka bona amin'ny hazo fijaliana. Zany mampahoroany azy, teny tsy mijaly Jesosy miaritra ho anao. Ny Salamo 5:20, Salamo 5:20, ary ny firana 4, mamy ny fitianao ry Jehova Tomponay. Salamo 5:20, dindininy voalohany ka dindininy ka hatramin'ny andininy 4, amin'ny anaran'i Jesosy. Ny famindrampon'i Jehova no raiky mandrakizay, hatramin'ny taranaka faramandimby no ampahafantarany vavako ny fahamarinanao. Fa osa fitovonana mandrakizay ny famindrampo, ny fahamarinanao ampitoerinao any an-danitra. Efa nanao fanekena tamin'ny voafiloko aho, efa nianina tamin'ny Davida mpanomboka hoe ampitoetra ny taranako mandrakizay ka nangana ny seza fiandriananao hatramin'ny taranaka faramandimby. Amen. Zany zavatra lehibe famindrampon'Andriamanitra ary fanekena fitomboka ho antsika ny fitiavany androany. Amin'ny fitiavana
voninahitra aneo anao Andriamanitra masina indrindra, ilay ambony indrindra, tompony ny tompo, mpanjaka ny mpanjaka, Andriamanitra ny Andriamanitra rehetra, ilay tompo ny hery sy ny fahefana rehetra amin'ny nofo rehetra, na ny an-danitra na ny ety an-tany. Miantso ny anaranao zay satria lehibe loatra famasinanao, lehibe loatra koa ny fitiavanao, lehibe loatra ny famindramponao, dia manoro lalana, manoro hevitra anay anao, anaraka anao Jesosy, satria tsy misafitra anao no Andriamanitra zay tena hitomponay ety an-tany, ary mbola hiafaranay rehefa ratsy zay. Andronao androany, ny Pasika jiosy androany, le nampangetahetana hoe mba hiara-paly aminareo dia ny tsy mijaly, sandry mandindona anao ny fijaliana, ny kapoka, ny latsa, ny azo fijaliana, zany mandindona anao daholo, ohatra ny tany veloma farany anay ianao, andao hiara-paly farany, andao hiara-sakafo farany. Misaotra Jesosy, androany alakamisy, anorenanao mihitsy ny fanekenao, fa tsy misaraka aminay ianao, tsy misaraka aminay ianao mandra-pahatonga nay eny an-danitra. Faly zay Jesosy mitodika any aminao, isaotranao ary anome voninahitra anao, na dia tsy tahaka ny fomba nareo any an-danitra ary Jesosy, tsapanay fa tsy mitovy zany, fa mahamenatra, na dia miteny an'izany aza, fa mitsangana zay zay ny mba vitanay, manondrika ny lohanay zay ny be indrindra Jesosy, tsy maninona zany vitanay olombelona, raisy fa vokatra ny fonay rehetra manao hoe masina, masina, masina Jehovah tompony maro, eky ny voninahiny tany rehetra. Amen. Petraka isika. Araka ny teniko teo ry havana dia fotoana nanamboaran'Andriamanitra ny fo sy ny saitsika, fa hisaraka amin'izay, hisaraka ny teoloha. Ina moa zany teoloha zany? Ny Pasika jiosy, dia isy amin'izay ny Pasika kristianina. Samy hafa mihitsy ireo alaka misy tahaka izao zany nanao ny Pasika farany any amin'ny jiosy, dia aok'izay ataony veloma amin'izay iny fomba rehetrarehetra tamin'ny testamenta taloha iny, fa ny anazy le zokontsika malalatsika, le Andriamanitra mitari-dalana antsika, anokatra lalana vaovao antsika hoe ty amin'izay zao dao lalana arahanareo rehetrarehetra izay mivavaka amiko, miaraka amiko. Izy miteny hoe manirika maniry mba hiaraka hinana amin'ny Pasika aminareo, dia ny mbola tsy mijaly mba hafantatra moa ny dikan'izany. Hanamboarana ny saitsika mihitsiny, fa androany faly, tena faly, tehirizo amin'izay zany fifaliana ny araka taminareo zany, fa raha-pitsy ihany dia ho maizina no hitanareo. Amboarina mihitsy ny saina, hoy ny voalaza ny boky ny Exodosy
Zany jerentsika amin'izao fotoana izao. Exodosy tao mafimafy kely ty hoe Exodosy 12. Andininy fahavalo. Dia hoanina amin'izany alina izany ny hena. Andininy fahavalo 12. Dia hoanina amin'izany alina izany amin'ny alina hena voatsatsika tamin'ny afo, izany hoe dorana alana ny tsinainy dia atsatsika ohatrany hoe atolo. Izany nihinanana azy mba amin'ny mofo tsy misy masirasira, sady ampiarahana amin'ny anana mangidy. Aza hanina manta ozy na voandro amin'ny rano izy, fa atsatseo amin'ny afo mba amin'ny lohany sy ny tongony ary ny fadiny. Izy rehetra. Io ny tandindona an' Jesosy rehefa avy eo. Tsy analana mihitsy Jesosy tahaka ny ondry io, na ny lohany, na ny tenany, na ny tovany ampiarahana. Tandindony Jesosy io tandindony Jesosy. Zao ny anaovanareo azy izy zany tantara be dehibe eo. Amaky ny soratra masina antsika aloha. Teny Salamo 5:100 zay ataontsika isan'andro. Ahatsiarovana an' Jesosy. Salamo 5:100. Ndiny voalohany ihany efa ataontsika isan'andro. Mamaky zany tsika hoe Jehova o, azy izahay no mena voninahitra fa ny andaranao ihany, noho ny famindram-ponao sy ny fahamarinanao. Zay ampitodika antsika mihitsy izy hoe any amin'ny Jehova. Azy izay no mena voninahitra fa ny anaranao ihany. Vita zay dia manitsakitsaka amin'izay izy. Fanompoatsampy. Tsy zavatra natao tao foana zany fa halan'Andriamanitra mihitsy zany fanompoatsampy zany. Vavaka amin'ny vata mankazo zany nozoniny mihitsy. Zany ny Pasika Jiosy. Dia tsy maintsy mieritreritsika ny Pasika an' Jesosy rehefa avy eo. Zao ary ny anaovana azy. Tsangantsika rehetrarehetra atsiaro an'izany fomba anaovan'Andriamanitra. Jesosy an'izany. Zao ny fanaovany azy. Rehefa miteny izy hoe nefa nandanitra Andriamanitra manao izay sitrapony, indrin'ny 4, volafotsy volamena ny sampona reny, asan'ny tanan'olombelona. Manambava izy fa tsy miteny, manamaso izy fa tsy mahita, manatsofina izy fa tsy mandray, ngodongodona mihitsiny izy. Ahitanao mihitsy me ilay fahatezerany. Raha hiatrika amin'ny Pasika ianao dia asehonao mihitsy hoe reto ny tsy tiako, reto ny fahavaloko. Dia manao zany koa tsika, ngodongodona mihitsy tsika fa hoe manamaso izy fa tsy miteny, fa tsy mahita, manambava izy fa tsy miteny, ngodongodona mihitsy izy. Ataovy zany mba ho fantatrao fa sahanao ny manitsakitsaka azany fomba-ndrazana, fomba fanompoatsampy mampatezitra azy zany. Pasika nanaovany an'izany, Pasika Jiosy. Hitatsika ny azy rehefa avy eo. Andininy faharoa, manomboka ny andininy faharoa ka hatramin'ny andininy fahavalo. Ny andininy fahavalo aza dia ozina ho tahaka azy zay manao azy,
sy zay rehetra matoky azy. Manamaso fa tsy hita amin'ity tany ity, manambafa fa tsy ateny ninninina. Zany no Andriamanitrareo. Zany hoe sy zavatra rehetrarehetrarehetra hitanao zany akompon'Andriamanitra daholo ny vavanao, tsisy dikany manompo andreny. Ary ataoko tahaka azy io zay rehetra matoky azy. Lasandry 12. Ny anaran'i Jesosy. Nahoana jentilisa no manao hoe aiza zay Andriamanitra? Ao zany eo zany jentilisa zany manao hoe aiza zay Andriamanitrareo? Zay manana ny anay, manana ny vato, manana ny hazo. Asehony mihitsy hoy ny jentilisa hoe aiza zay Andriamanitrareo? Ny 7, tsika no miteny hoe nefa ny Andriamanitra manlozy sitrany izy. Ny 4 amin'izay vola fotsy volamena sampy re asan'ny tanan'olona. Eo amin'izay ngodingodina misy tsika hoe manambava izy fa tsy miteny, manamaso izy fa tsy mahita, manatsofina izy fa tsy mandre, manambona izy fa tsy manambolo, manatanana izy fa tsy mandray, manatongotra izy fa tsy mandeha, tsy mahalehibe ny tendany. Zay tena hitsakatsahan'Andriamanitra mihitsy zay manao an'izany zay manompo sampy zany hitsakitsahany. Ozoniny 5 ho tahaka azy zay manao azy sy zay rehetra matoky azy. Zay ataony tahaka an'io vato ianao tsy mihetsika, tahaka an'io hazo io tsy mihetsika. Ninona nataonao tsisy ninona vitanao teo tany ity, ozony zany. Tsodrano amin'izay 4. Jehova ne ampitombo anareo, tenareo mba mizanakareo. Hitanareo ane Jehova mpanao ny lanitra sy ny tany. Ny lanitra dia any Jehova, fa ny tany meno any zanak'olombelona. Zay manana tsodrano mihitsy amin'Andriamanitra velona izay tsy manompo sampy. Ho tahinany zay zay matahotra ny Jehova na ny kely na zany ny fitahina. Fa mivato amakazo tsy mitahy. Misaotra anao zary raha efa tsy navenenao anay izany tena sitraka tokoa mba azoa nay niso. Vavaka sika misaotra Jesosy misaotra. Zao vao hitanay marina fa lalana na soritanao izorinay. Vavaka amin'Andriamanitra tsy to le mahery any an-danitra. Ho tahina na ny zanany na ny taranany zay mivavaka aminao. Fa zay mivavaka kosa misaotra Jesosy, misaotra. Ampianaro ary zay anitsakitsaka ny toetra ratsinay, fahazaran-dratsinay, ny tsy mety aminay rehetra amin'izao herinandro masina izao. Misaotra Jesosy, ny anarany no angatahako izany. Amen. Petraka isika. Vitsy zay dia zao ny teniny. Aiza ozy ny toerana tianareo iarahako aminareo? Dia zareo tsara mpilazany azy. Jerenao anatin'ny lohan'i Jesosy. Ozy ny mpianatra izy tamin'ny mpianany. Avinareo, hitanareo vohitra tandrifonareo. Misy lalao avy atsaka
tsy fomba ny lehilahy ne zany matsaka zany vehivavy daholo mpatsaka fa hita lehilahy ianareo izy mitondra siny avy matsaka avy any tanao fa zavatra tena aolan'Andriamanitra mihitsy lay fomba taloha fa izao ny ankehitriny fantany ianao fantany daholo na lentsika rehetrarehetrarehetrarehetra io na ny metsena na ny mianatra na ny miasa na mipetraka ao an-trano misy lehilahy ao zao ny ataony ao an-trano ao fantany zany zao ny adalanao ao an-trano ao atsovy izy manana trano iranga io tanao fantany hatramin'ny fanananao na manana mahantra na manana ianao na mahantra na trano be na tafo bozaka fantany ho azany de ty an-tany izy malala an'izany manana trano izy ao amboarina fantatra Jesosy hatramin'ny fanakany ao anatinao misy latabatra ao misy seza ao ampy ho an'ny olona 13 12 mpianany Jesosy fa 13 fantany zany azonao tao tsara ny mivavaka amin'Andriamanitra hoe zao ny tranontsika Jesosy tsy misy afa-tsy-ekala anato io ne mbola tsy nangatantsika io natonga azy telo hoe mangata de omena fa tsika tsy mahay tsy mino an'izany tsika namboarina vita ny ataontsika voalohany zao izy de hideran'Andriamanitra de nataony teo reo manamaso fa tsy mahita manambava fa tsy mitely nalainy am'izay mpianatra rehetrarehetra manodidina ny latabatra totirebika izy nideran'Andriamanitra tsy mbola nisy ohatran'izany hono le mpanoratra ataoko hoe mpanoratra jiosy no mitantaran'izany isy ny malala ny fomba jiosy tamin'ny andron'ny Paska izay natao tamin'ny andron'ny Paska vao tantaranao daholo mandraka tiany androany io jiosy io mahalala hoe zao ny fombanay fampitatana manodidina ny latabatra de mandihy hira atao amin'izany Jesosy mpanjaka malaza io ny tena mitovy aminy de andaotsika ny hira fa 171 Jesosy mpanjaka malaza tomponay mpanjakanay mahery indrindra sady tsara indrindra tanao zany izy mandihy amin'izany hoe tomponay mahery indrindra tena hoy le mpitantara tena mitsambikina mihitsy le izy mitena zany lay maherinay izy no mitsambikina voalohany indrindra mendrika hokalazaina no ny heriny ary rehefa mihiran'izany izy ho le Jesosy mitantara azy ny feony tsy mifeon'olombelona mihitsiny tsy mitovy amin'ny feon'olombelona fa tena fara zay mahery makazy zay sonao haut-parleur fa zay tena mahery mihitsy ianao na de ny tafitrano aza ho Jesosy vakiny zany feon'i Jesosy zany de ho hitanao makany Palestina makany Jerosalema daholo be deaibe nareo malagasy efa tany fa io trano io de avela ao mihitsy 2 fotoana efa mirobaka ny tafony asehony mihitsy le hoe zao nanaovan'i Jesosy azy ny feony faramaro vita ny Paska
nanomboka nianjera am'izay ny tafo. Tsisy olombelona manana fe ohatran'izany midera an'Andriamanitra. Tsanganaritsika de rasy mba ataovy zany zay ataonao rehetrarehetra atao na iteka anao na niny anao na ngamba ny miteka amin'ny farany tsara indrindra ny andininy voalohany sy ny andininy fahatelo. Maiery, maiery, tsara ete, ka izy noa, endrika, aina, noni erini, eratany sy tany tato, nizoa makasa, rito, Tompo Alleluia, alleluia. Gesù, Cristo, babakitsika zany Jesosy ny fifalianao, tena fifalianao, nampitsinjaka anao tokoa, niderahanao amin'ny feo mahery ilay Andriamanitra rainao io. Mba nanao zany zay Jesosy masina, masina, masina Jehova tompony maro, betsaka isika. Sakafo am'izay nanomboka tamin'ny 5 zany amin'enina ny fiderana io anomboka amin'enina am'izay isakafo. Adiny ray mahery zany sakafo zany. Alaina ny ondry efa maty, nalana ny volony, de nitsindronina, de nasiana afo de ohatran'ireny reny atao hoe atsatsika ahodikodina eo de miodikodina eo le ondry. Fa alohany zany rehetrarehetra zany alaina le ondry de tsy atohana ny atsy. Io le tandindro an' Jesosy rehefa avy eo fianakaviana rehetrarehetrarehetra isam-baravarana hoy ny soratra masina, tsy maintsy manana ondry anankiray hovonoina.
aevaeva eo ambon'ny ondry io daholo ny tanan'izy menakavo rehetrarehetrarehetra mangataka famelana amin'Andriamanitra fampanota. De neken'Andriamanitra zany afaka ny fahotana. Io zanak'ondry io na io ondry io no nitondra ny fahotana. Io tandindan'i Jesosy rehefa avy eo. Io no alaina. Zarazaraina amin'izay eo ambony latabatra. Mofo amin'izay ny nanana azy. Mofo tsy misy masirasira. Tsisy lalovay zany. Mafy be zany pilaka misy ny nify raha mihinana andramanga rehefa any an-trano anao asasiana lalovay na io kaka pigeon io fotsiny ara tsisy aniny pilaka hatramin'ny nifinao mihinana azy. Mafy be ohatran' zany. No zanako misesy hoe hono ary data efa 12 taona izy tamin'izay. Fa inona ny anton'izao? Deo misesy hoe mafy ohatran'izany any nahazo antsika kapoka lika fotsiny ao an-tranao any tokotany fanaovana briky. Raha vao mijanona ny tongotrao manosy fotaka de ba eritreretinao vao teraka io zazy io vao mahay manomboka mahay mandeha de any anaty fotaka eo. Lehibe io tsy mianatra manosy fotaka foana. Lehibe io mbola manosy fotaka ihany. Manambady tsisy fotoana anambadiany zany manosy fotaka foana. Nandritra ny 400 taona tsy nianatra. Natao mihitsy zay tsy anarana amin'izay morambakaina. Kapoka ihany no fiainan'ny manontolo. Endrin-dada. Ary ny tianana mangidy. Ny ana mangidy mangidy ohatran'izany nahazo anay ankizy. Na kely na lehibe. Zay ane tsy mba mena sakafo Hoditra akondro ny tsipitsipi any aminay, hodiny fa tsy akondro. Hoditrofiny alefany aminay, be dehibe. Zany no menanay, zany gote anay. De iny ovy iny amin'izay rehefa avy eo iny atao sakafo. Zany fotoana zinana sakafo ara kely fotsiny de lasa ndray mangidy zany anaka. Arono ary dada, ino ty ranontsira anaty vera ty? Io ranontsira io eraky ny vera. Io izy io zany ranomasotsika tsirairay avy. Io nalaina isan'andro. Tomany foantsika. Mahazo kapoka, tsy maintsy miasa. Zany ny fiainanay. Endry dada. De hoaniny zany rehetrarehetra zany. Mihinana. Adiny ray mihinana foana. Tsisy ninina azo atao fa de mihinana samy mihinana. Hoanina le hena ondry. Mihinana dododolo. Mba azonao eritreretina moa hoe raha folo mianaka ianareo malany ondry anankiray ve? Ary androany alakamisy misy ny rahalahintsika silamo no milaza hoe raha ohatra ozy ka tsy laninao ny ondry anankiray zarazarao isan-tokantrano. Ianareo manakavana amin'ny silamo de samindro anaterany ianareo ondry, henana ondry anjaranareo fa tsy lany. Androany hitanareo zany sotra to. Vitsy zany rehetrarehetra zany de hoy izy vita ny sakafo pasika ny rahako mifaly taminareo. Fa zao izy ty am'izay ny tenako. Mantsy n'le ondry teo
tsy eo amin'ny ondrotsony ny tananareo fa za ny zanak'ondry vonoina. Apetrao amiko ny tananao, ny fonao, fananao rehetrarehetra. Mangata famelan-keloka, famela dia mela ny helikao rehetra. Zany ny antony ivavahana, ny angatana amin'ny Tompo, samy vavaka daholo na ny kely, mba mangataka famelan-keloka aminao zay Jesosy. Fa ianao ny zanak'Andriamanitra ny vonoina, hoaray. Ty am'izay ny tena kozy meko anareo, mantsy ny mofo, tapitra le mofo teo, mofo mafy be, meny am'izay le mofo ty ny tenako. Za hano. Ty am'izay ny rako. Zay le kapoka fahatelony zay zay ny rako. Le kapoka voalohany kapoka ny fisaorana. Satria hoe tafita ny ranomasina mentsika, tsisy matina ray ary. Vao tafita izy de nahaka ny veriny hoe teny kapoka ny fisaorantsika an'Andriamanitra de soratra daholo izy rehetra. Tafita indray zanak'Israely tonga ny amin'ny tany Kanana. Ty kapoka ty ozy ny kapoka ny fisaorana. Satria kapoka ny fahasoavana. Azonao an-tsaina moa zany fahasoavana zany. Ny voaloboka rehetrarehetrarehetra any rola ngeza be misy mitondra azy amin'ny soroka. Vao mahazaka ny saloy anankiray, mahavesatra be. Zany ny tena fahasoavana. Io ovy io hony, ovy tetitetehiny zareo de ambolena. De iny ovy anankiray iny, ovy ray tetitetehina de ambolena, mahavita 2 hektara. Ary maniry be zany nisan'ny ovy be dehibe ambony ao anaty tany io efa raisy-bika ny anankiray. Zany ny tany tondra-dronosy tantely. Tena fahasoavana, sotro am'izay izy. Fa ity ho Jesosy ny rako. Ny rako. Famelan-keloka. Fanekena ataoko aminareo mandrakizay fa zay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako manana fiainana mandrakizay. Zay ny tsy nitovizana tamin'le Pasika jiosy teo, manana fiainana mandrakizay. Zay fanekena ka raha mahatratra amin'ny farantsika dia azo zany fiainana mandrakizay zany. Amin'ny 7 arivo am'izay eo manomboka mitebotebony Jesosy sy mpianatra. Zao lazaiko anareo zay mantsy mpianatra, tandremo so malahelo amin'ny fonareo. Amin'ny Jaona 4:40 zany. Tandremo so malahelo amin'ny fonareo. Gaga daholo ny mpianatra. Fa ahoana? Andeha. Raha azo natao ngamba nangidy daholo zay sakafo nohanina teo. Ahoana tsara? Andeha. Ino ty loza lazainao ty? De ahoana zahay? Aza malahelo anareo. Za raha andeha de amboatra fitoerana ho anareo. Tsisy Andriamanitra ny teny zany afa-tsy Jesosy rehetra. Zareo tantara-piangonana rehetra izy hoe andeha amboatra fitoerana ho anareo. Za manana ny anahy, ianao manana ny anao. Zay tsy mahita an'izany toerana zany any amin'ny afo be daholo. Ary io lelona an'izay Jesosy, zany nahita zany. Boky koa ny tantaran'izany nahita an'izany tateo aoriana. Vao tamin'ny Herinandro teo niraka anankiray.
zay nentiny Jesosy tany an-danitra nahitan'izany daholo. Reo no sezanareo amina tapitrisa. Raha vao mivavaka tsika mino dia soratan'Andriamanitra eny amin'ny sesantsika ny anarantsika tsirairay avy. Fa neny Jodasy, hitanao ve ozy ty sezy ty mioaka dia ny fatorany rojo vy be misy kadena eo. Dia ho Jesosy hoe efa nariko ny lakileny io any amin'ny afo be. Ary Jodasy ozy efa any amin'ny afo be. Matahora dia matahora dia matahora dia matahora an'Andriamanitra ianao. Zao filazany azy olona anankiray vao nahita vao tamin'ny herinandro na tapa-bolany io sezantsika io amin'ny tsy gilaila miaina. Manao tsara ianao dia mitombona tsara io seza io. Manomboka mangalatra ianao na misoritôka ianao na mijangajanga ianao dia tsy gilaila io seza io. Dia menjera rehefa manota ianao, rehefa mangataka famelana sy famelan-keloka ianao miverina indray izy. Zany aneo izy ny ilana ny famelan-keloka, zany ilana ny fibebany isan'andro isan'andro. Asa malahelo ny fonareo ndia hanamboatra an'izany ho anareo tsy any amin'ny afo be manamboatra izany any amiko. Ary zay toerako amin'izay fotoana izay toeranareo koa. Falitsika amin'izany. Ira fa 515 515 no jerentsika 515 zao ny filazany azy toy hoe tsara lova. Lova ho antsika izany. Rehefa mahatratra amin'ny farantsika zay ny lova ho antsika. Mpanota vao avitra ao fa fonenana soa amboarinao hoanay. Dia aza malahelo tsony. Io ny tenenako foana rehefa misy maty. Indrindra izy fa maty eo amin'ny tompo efa tarana fa maty eo amin'ny tompo le olona. Na izy ampahafantaran'i Jesosy hoe amin'ny herin'ny androany ianao dia ho alaiko. Faly mihitsy ny olona mainao izany. Ianao no mitomany angamba. Fa ny olona mahinao izany faly mihitsy. Tonga le andro anankiray ho avy Jesosy rehetra aka izy aiza daholo ny zanako veloma tandremo so malahelo tandremo so mitomany any an-danitra miaona. Aiza daholo ny zafikeloko rehetra atao batisa daholo zay dadabe nay nanao ny zany mihitsy. Zanako rehetra veloma amin'ny herin'ny androany maty hoy izy. Zafikely rehetra tandremo daholo fa atao batisa daholo ho any an-danitra dadabe zao tsisy mitomanina raha azy. Tonga ny fotoana latsoina taty Taninanarivo. Dana ozy minanao makany mantsakandrina fa marary be dadabe tondra dokotera. Aizy eo marary ozy dokotera. Izy eo no mandehandeha ranotrano. Avy eo anao dadabe fa tondra ty dokotera ty hitsapy anao. Fela dadabe tamaina za mbola zaza kily bilitika. Ozy dokotera aizy marary io. Taizany hitany lahy marary ozy dadabe nay. Amin'ny telo zao mba inoko mba falinareo rehetrarehetra mitsodrano atsangano ny tanany. Zay mbola zaza kely erantrano. Mitsodrano ny dadabe zay ody. Zanany anankiray tsy niteraka mpivady reo mitomany be. Dadabe dia hoe zany zay ray lozanao fela tamaina fangay ianao tsy mino. Zany izy mandeha ho any an-danitra hoe so mitomaniman'ny foana eo
any amin'ny tsenanareo zany itomanina ka mitsodrano sa tsy mitsodrano io lazaiko anareo rehefa misy olona mijaly be eo ampandrina tsy mety maty herinandro ray volana sasany azy fa enim-bolana mijaly eo ampandrina eo tongava daholo nareo zanany miaraka amin'ny teny mijaly dadabe na mijaly bebe jesosy raiso izy mitsodrano daholo zay zanany retraretraretraretraretra fa ho any aminao izy de raiso vita ny amenina maty io miteny an'izany aminareo foana mba tsy alahelonareo rehefa misy ny maty raha mino ary ianao hoy izy mantsy le dada toanay iny le tsy niteraka izy mivady iny solonivoka tsoany am'izay solonivoka raha mino anao a kapoy amin'ny marito io napetraky ny zanany eo ambony gorodona pa sotra izy dadabe atsino ny vadiny ary anao matahotra ny tamainy misodrano a dada tena misodrano a nalainy ndray solonify ambany io kapoy amin'ny marito pa atsangano ny tanany sodrano a dada tana am'izay nareo miakatra any ambony any de miakatra any ambony rena tany dolo zay rehetrarehetra zaho izy aminenina miala eto a hitanao zany zany ny olona ody ao any amin'Andriamanitra aminenina miala eto a tandremo so mitomaniman'ny foana tonga le aminenina kozainy zanak'olo mirala aminy izy 4 taona ny maty wa iny misy anjely iny misy anjely oe aniny iny anjely iny way niditra amin'ny dadabe ao ambany eo le tie oe iny koa ny anakiray oe ity koa ny anakiray ty koa ny anakiray feno anjely ny tokotanitsika zay midanaka dolo mahita an'izany iny dadabe oe nalaindra tao ambany tao didy dadabe andray napekanjona akanjo fotsy nasina diadema andray tsara tare zany akanjo ny dadabe zany mira ny anjely lasa nody misaorany za velomo dadabe hoy izy eo ambaravarakely veloma lese veloma le ka nareo izy tsy mahita an'izany zay hoa tsy mahita an'izany hay zany ny fifalian'ny olona mody ary be de be nefa niantso dada anio ny any alain'i Jesosy ay avy dada angana eo daholo vady aman-tsanany ody aho zao a efa ho avy Jesosy de ody aho zao a izy miteny an'izany a tonga Jesosy de mifaminotra zay tsy mahita fa mifaminotra zao izy lasy zay efa tonga daholo fa iaraka amin'ny Jesosy zay fa velova daholo ny vady aman-tsanako rehetrarehetrarehetra zany miaraka amin'ny Jesosy zany eo de efa fantatra eo fa ho any amin'le fonenana tsara mandrak'izay izy fa ny tsy mino eo de mitomany fatorana hoe amsenina be ay rojo voy be hoe taritana hoe vonjewa hoe zany neny eo mpandrinao any amin'ny afobio zay tenenao zany zay olona rehetrarehetra hitana ampibebao fa reo mpandrina io tsy mahita an' Jesosy fa mahita devoly a io devoly iny le akazy teny zany ndeny ny voalohany tsara lova Jesosy ny mpanota vo avitrao kely rano ange teny voalohany
amin'ny tany eto noho isoraitya tena nytany ny mpianany ono a Jesosy aiza ny lalana makany mariny azy ho aiza ianao io de ho any amin'ny raiko a sy ny rainareo fa aiza ny lalana makany deo Jesosy hoe ny 5:5 za ny lalana sy fahamarinana ary feny tsy misy olona makany amin'ny ray fa tsy amin'ny lalako zay any raha mba tsy Jesosy mihitsy ny atsona eo mivavahadiny lanitra fa Andriamanitra hafa tsy mivoy io izy ny lalana izy ihany mamohana io ay fa ianao sy ny ray zany ahoana ray any zasany ray ozy de ray mahita nareo mahita ny ray afa-po mpianatra zay elizay ny ozy ny rahako taminareo teto za zany eto miaraka aminareo any an-danitra miaraka aminareo tsara lalana Jesosy kaiky any vahiny tarihanao hoe ary misy manjonja aminay ndray andro any tsy mba kivitsony ny fonay 2 teto zany zay Jesosy tsy mamelanareo kamboty zao ihany lazaiko anareo raha mangataka zavatra amiko anao ho ny 2:4 ataoko zany io neny mahatonga azy teny fe mba mangata rendez-vous meny anao mangata fionana meny anao efa be dehibe efa nahazo misy teneniny misy kapohany misy tena felany tamaina am'sotra Jesosy fa tsy fantatro zany raha tsy zany androany vao fantatro ny fahotako mampalahelo anao tsy mamela anareo kamboty raha tena tia ianareo ozy ho ny 2:20 farany iseho aminao io ane tsy mandainga mihitsy olona maro be nefa ny sehony ny tenenany
dia mba manaovany zany ianao fa tsy teny anaka misy tahaka izao a nanaovan'ny tompoka se fa iseho aminao a raha tia ianao. Ary na inona angatanareo amin'ny anarako ataoko tsika ambotsontsika andininy 7 tsara vatsy Jesosy mpandeha fananao fa ny teninao soa tena mofinaina ivelomany olona rehetra. Tsara vatsy ny mandeha fanana mofinay iveloman'ny olona zany a efa amin'ny fitoanina vavaka Jesosy, vavaka lava be, tena lava be. Ao Jaona 7:12 no ahitana zany. 7:12 rehefa nolazain'i Jesosy zany teny rehetrarehetra zany dia nanandratra ny masony izy ho any amin'ny lanitra ka nanao hoe raha io tonga ny fotoana. Mafy be zany tonga ny fotoana. Ankalazao ny zanak'olona mba ankalazao mba ankalazako anao. Mafy ane zany, mafy zany. Vavaka izy. Raha io ny 12 tsy hoe to amin'izao tontolo izao tsony fa reto reo no eto. Mafy zany. Terizy reo, karakarao reo, ampaherezy reo. Za mangataka ray tsy ho an'izao tontolo izao fa ny rezy rehetrarehetra miaino a aza mampiala azy amin'izao tontolo izao fa miarova azy amin'izao tontolo izao. Efa nomeko azy ny teninao dia niraisiny. Fantany ankehitriny fa zaho aminao. Ataovy eo am-pony zany ray eo, ataovy eo am-pony. Zany teniko nomeko anao zany. Zany no antony hamakitsika ny tenin'Andriamanitra. Raha misy mahory dia maka baiboly dia manokatra baiboly. Fa io teny io tsy mivona mitsy fa ho anao. Fa meko azy
teno. Iny aminao iny baiboly iny aminao iny ampiasao iny fanomeko azy niraisany ary mino izy fa avy any aminao ny teny de ampiaro zany ho anao. Ary tsy hoany reto ihany ho Jesosy fa zay rehetrarehetra mino akonony amin'ny teniny. Dia nafatrafatra izy hoe indiny faraiky roa fandininy fa 4:20 raha io tiako moany amiko amin'izay toerako ireo izay nomenao aho mba hitany voninahitra. Jereo ny izany vavaka nataon'i Jesosy, tiako mba hoany amiko daholo izy rehetrarehetrarehetra raha io ahitany voninahitra. dia hoy izy ny andininy farany hoe tahaka ny tiavan'ny ray ahy no tiavan'ny ray anareo koa. Vavaka ny zany zany tena mampahery antsika mihitsy na inona na inona na inona na inona. Vita zany vavaka zany fito sasany da ho an'ny Getsemani amin'izay. Ninninona hitranga Jesosy na ny mahalanitra homanga ninninninninninna dia matoky anao amin'izay fa Jesosy tsy mandao antsika na inona na inona na inona na inona na homaloka mangina ho feno fifaliana foana satria Jesosy mivavaka any an-danitra. Tadidrio foana ny teniny vavaka ho anao mahafaly mena zany ary azakivina amin'inona na amin'inona. Teny voalohany ihany tsangana amin'izay tsika rehetrarehetra. Zany Paska Jesosy nanorenanao voalohany fandraisana fanasan'ny Tompo. Tsy hanaraka tsony Paska jiosy izay ondry no vonoina, ondry no mpamela heloka, fa ny tenanao ny ranao. Faly zay Jesosy izay manaiky an'izany ho ianao Jesosy hanamboatra fitoeranao azy tsy rery tsony izy fa ety an-tany izy miaraka amiko any an-danitra izy tsy anaiko iara hipetraka amiko mandrakizay. Zany mitomboka se amin'izao andro alakamisy zao. Misaotra Jesosy misaotra 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 Jesosy. Voninahitra ne ho an'Andriamanitra rery ihany. Halleluja. Masina, masina, masina Jehovah tompony maro endriny rehetra. Amen. Petraka isika ho any Getsemani Jesosy. Rehefa tonga ao izy dia izay anao niritsika fa 8:20 amin'ny firana tsy mitovy izy indraindray ilay ora tao Getsemani. Amin'ny firana sasany izy raha tsy diso aho dia
lavidavitra kokoa ny misy azy a ny andininy voalohany ataontsika izan'ilay oraka tao Getsemania dia tapitra ny fotoana androany sotra tompoko. Zay ny androany fa manomboka raha pitsikositsika dia anaraka n'izany lalany azy fijaliana manomboka tao Getsemania izany mba fantatra moa adiny indray Jesosy nitomany nikikika tsaraky ny fieritreretantsika azy hoe raha io raha azo atao dia so ty kapoko ty nefa oka tsy ny sitraponao natao ohatra ny sitrapoko fa no atao fanenao adiny indray izy nitomany nakapony amin'ny vatony lohany esory amiko ty kapoko ty nakapony amin'ny tany lohany feno vovoka adiny indray izy nikapokapoka teo mihitsy esory amiko ty raha io esory matahotra n'leo kapona pa efa hitany masony daholo zany fantsina ny tanany fantsina ny tongony esory amiko zany adiny indray izy nitomany tonga ny anjely ho soratra masina nampahery azy ohatra miteny hoe io neny efa nilazaina taminao tany an-danitra asa midina any ambaniny tany any ianao fa mpanotany any tsy raharandreo olo reo ne ianao hoe rorandy hodakany ombony amin'ny azy fijaliana ataony maty ianao fahazamakany eo nay no teny hoe ody nde hoany ray nde hoany so mba misy olona mba manaraka ihany efa nampaharezina ianao tety an-tanitra aza makany ny rarana aza makany mbola makaty ihany zakaony ianao zay izy vo nyteny hoe raha io oka tsy ny sitrapoko harano atao fa ny sitraponao manaiky izy ho faty hoa sy ho andao anao fanatitra ho azy tsika misaotra Jesosy tsy zava-tsy zay fa raha tsy tety ianao veritsika raha tsy tety ny missionnaire veritsika misaotra Jesosy zanatsika nanao hira amin'izany
iza le ratsika teo a le 815 izy amin'ny atsika firana amikehitriny toisatsika le ira teo
Lindeny faefatra soraty eo am-poko reny sary velona ny sary ny Getsemanea izay nieretanao. Tena tsaroana izay tena tia mihitsy Jesosy. Tsangantsika rehetrarehetra hitodika any aminao fa tena tia ianao. Zako tianao satria ianao tia taloha.
tena ny aretanao mafy ny fitiavanao anay na dia tsy nahavelan'ny anjely azy ianao tsy nety anao fa namonjy anay sotra nanolotra zao fanatitra ho anao zao zay Jesosy tsy mendrika akory amin'ny fitiavanao fa dia tsy ampy lazanay ny fitiavanay zany vola kely zany fa na kely iny na be Jesosy raiso fonay ho anao fankasitrahana ianao dia mba mamindra fo a Madagasikara tanindrazanay ianao mba tsy ho lasan'ny devoly dia mamindra fo aminay rehetra ianao mba ho velona ampifaliana na hoe tia tany na ny an-danitra izay voninahitra ne ho an'Andriamanitra rery ihany alleluia basina Jehova tompony maro rehetra betraka izy tsy ho takatraona roviana zany alalin'ny fitiavan'Andriamanitra antsika zany ny reta amin'ny mafindrindra dia reto misy olona nanoratra an'ilay malalany ilay mpanjakany nanoratra zay rehetra nataona an'Andriamanitra azy dia vakiako ampanitra teny zany voninahitry'Andriamanitra ihany dia mba enoangy nresaky ny olona taony an'Andriamanitra ho antsika rahaky boady misaotra betsaka Jesosy tamin'ny fitantananao ny fiainanay tonga ihany ny vola izay nandrasana efa ela te hankasitraka anao zahay misaotra Jesosy misaotra betsaka koa fa vita somatsara ny fandidikina kampitendantsika na dia teo anatin'ny fitantenana be azy izahay mifona satria izao vao afaka manefa ampafolony ny fanambinana anay mangataka vavaka amin'ny asa fa tsy mandeha ny tsena pasteur Dader Gigi 50 000 ariary pasteur Miura Moria 50 000 ariary toy ny amin'ny fifoazana toy ny Hermanna 30 000 ariary pasteur Sahirana 300 000 ariary ambanivohatra mpanadio Fiangonana 20 000 ariary radio Fizazato 20 000 ariary fitambarany 470 000 ariary nofy Monsieur Randrianarso Jonathan Vady Jesosy io misaotra anao zahay fa nomenao fahasoavana indro misy vola 12 000 ariary ampafolo-karena atolotra ho an Jesosy amin'izao andro pasika malaza be izao mangataka vavaka mba azo fiara asa fivelomana nofy 10 000 ariary nofy 2 000 ariary tsy soratra Jesosy io misaotra anao amin'ny zavatra rehetra manao tena valimbavaka vola 20 000 ariary ho an'ny dada 10 000 ariary ho an'ny Sahirana 10 000 ariary ampafolo-karena atolotra ho an'ny dada 50 000 ariary mangataka vavaka amin'ny dada amin'ny asa fivelomana fa mbola misy trosa tsy voaloatra amin'izao misaotra betsaka Jesosy amenna voninahitra an'Andriamanitra rery ihany nofy 1500 ariary voady raky mpisaorana ho anao Jesosy fa vokatry ny tantely no famindraponao misaotra Jesosy ary teny fikasana ho tahina ianao raha miditra ho tahina ianao raha mivoaka nisy mandrakizay amenna vola 50 000 ariary pasteur any ambanivohatra misaotra Jesosy zoko malala no ny fahasoavanao ka indro manolotra ny ampafolony amin'ny asa vadiko 50 000 ariary misaotra indrindra Jesosy amenna omena mpitandrina dia 30 000 ariary ho an'ny Dader Gigi 20 000 ariary raky mpisaorana Jesosy io misaotra fa nafoinao analan'ny aretiko rehetra teo amiko ny ranao so hatramin'izay dia mbola mangataka ny ranao indray anasirana tanteraka ny aretina sy ny aretin'ny mpiainana rehetra anatin'ny fiainanay vola 20 000 ariary ho amin'ny seza amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velavany Nazaretana nolorany ity ampafolony ity omeko anao anaovana W vola 5 000 ariary misaotra betsaka Jesosy iny ampafolony azonay omena anao fanomantolo vola 20 000 ariary ho an'ny dada 10 000 ariary
ho an'ny José Alain 10 000 ariary taio fa foana ny asanay Jesosy amena. Salamo 103:1 misaotra ny Jehova ary fanahiko raha izay reto anatiko misaora ny Herinandro Masina ho an'ny dady RGJ 2 000 ariary pasteur any ambanivohitra rehetra 10 000 ariary misaotra petsaka Jesosy malalanay ampafolony mifona Jesosy raha izao vao afaka manolotra ny ampafolony aminao ka mba taio ny tokantranonay sy ny varotra izay ataonay manolotra vola 5 000 ariary ho an'ny dada randrenataona Jean Joseph misaotra petsaka Jesosy. Jesosy misaotra anao fa mbola nahatratra izao pasika izao izay no ny famindram-ponao sy ny fitiavanao lehibe ka isaoranay manontolo vola 5 000 ariary ho an'ny WC premier étage kely dia kely fa izay ny eo ampelatananay misaotra ray eo rakipitra Alarobia Herinandro Masina 20 000 ariary dia toy izay sy toy izay ny vaovao mafaly ireo olona nanoratra ho an'Andriamanitra izay iretsika teo dia voninahitra an'Andriamanitra rery ihany le nofo izay nitononana teo dia vakina amin'ny andro manaraka antorana izay mamety azy dia voninahitra Andriamanitra rery ihany. Amen. dia mbola ho ampitomboana ho antsika mandrakariva ny fahasoavana sy ny fiadanan'Andriamanitra ray antsika sy Jesosy Kristy Tompo. Ny amin'ny fahavelomanao ry havana dia manambara mandrakariva ny famindram-pon'ny Tompo. Koa misy ireo ray aman-dreny na tsiaro an'izany fanoloran-tena sy manaiky ny finoana izany hanolotra ny zanany ho an'ny sakramentany batisa. Ka eo am-pitsanganana izy ireo dia hanao ny hira 890 tsika ao anatin'izany dia efa hitsangana izy ireo nitondra ny zaza ireny tao Salema. Araka ny baiko sy tenin'i Jesosy Kristy Tompo ifamena ny fahefana rehetra ny an-danitra satria atao komanda ihany ianareo dia atao mpianatra ny firenena rehetra manabatisa azy ho amin'ny anarany iray sy ny zanaka ary fananasiny sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra anjejiko anareo. Avelao ny zaza anantona ary aza rarana fahanto azy ny fanjakan'Andriamanitra. Malona izany indrindrany izay baiko no men'ny Tompo asy anao izany ry havana. Ito ray aman-drendreto manolotra ny zanany eto anatrihan'Andriamanitra sy ny Fiangonana ho vavolombelon'ny finoana sy ny fanoloran-tena anareo. Isy fanontaniana aminareo ary satria fanekena sy voady eo anatrihan'Andriamanitra izany dia amaly an'izany amin'ny feo mafy ianareo. Moa vokatry ny fonareo marina tokoa ve ny hanolotra an'ireto zaza reto ho an'Andriamanitra ray antsika. Manaiky ve ianareo ny vavaka ho azy sy hampianatra azy hivavaka. Manaiky ve ianareo hijoro vavolombelona eo amin'ny fiainanareo ho fianarana ho an'ireto zaza reto na amin'ny fihetsika na amin'ny fiteny ny fitafy ny fitondran-tena ary ny fahendrena. Amin'ny fahazazany anaiky apiditra azy hianatra sekoly alahady ary hanaja ny andro sabata. Ampahafantatra azy sy hampatsiahy azy amin'ny fahatanorany izay antony nanaovana azy batisa ka aprisika azy
hianatra katekomena. Enin'Andriamanitra izany fanekeny izany dia hitsangantsika fiangonana hivavaka ny amin'izany. Voninahitra ho anao Jesosy tomponay mpanjakanay Andriamanitra, ilay maniraka sy mibaiko ny fiangonanao anatanteraka an'izao sakramenta masina izao. Ny fanahinao masina mahery Tompo, ampidino eto araka izay rehetra teninao, mba asianao tomboka sy andreto zaza reto ny fanahinao masina mahery, anombanao azy amin'ny androm-piainany rehetra sy hanamarinanao izao batisa izao voninahitra ny naranao reriany. Misaotra indrindra Jesosy. Amen. Petraka amin'ny fiangonana. Nomba ny avo asambarana sahaza. Nomba ny avo asambarana sahaza. Nomba ny avo asambarana sahaza. Za manao batisanao ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Jesosy Tompo ny ombanao amin'ny andro rehetra iainanao. Amen. Eto ka taizao ty zazy dia ho an'Andriamanitra raitsika. Ny diadema filamatra mitia valimbavaka. Ny diadema filamatra mitia valimbavaka. Za manao batisanao ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Jesosy Tompo aneombanao, amonjy anao sy aro anao amin'ny androm-piainanao rehetra ho voninahitry ny anarany ririany. Amen. Ento ka tazao ty zazy tia ho an'Andriamanitra raitsika. Hitsangantsika hivavaka ame voninahitra ny tompontsika. Indri izany fifaliana ho any an-danitra Jesosy, fa ny Tompo ny vahoaka ny lanitra, ny fanekena sy nanekeny teo anatrehanao, ho Tompo sy mpamonjy ny fiainany amin'ny androm-piainany rehetra. Tahio ny zaza Jesosy Tompo saina sy fanahy eo anatrehanao. Tahio ny Ray aman-dreny izay nanolotra koa tamin'izay voady sy fanekena teo anatrehanao, mba hahefa sy hantanteraka izany eo amin'ny androm-piainany rehetra. Dia mahatoky izay fa ilay fanahinao izay nanasianao tomboka sy azy ireo mbola hiaro sy vimbina amin'ny antom-pisiny sy ny antom-pahavelomany rehetra ety amin'izao tontolo izao, katreo amin'ny lanitry ny voninahitra ry Tompo. Dia ho anao ny tera, ho anao ny haja, ho anao ny voninahitra mandrakizay ry Tompo. Amen. Petrakitsika eo amin'ny fanaovan'izy ireo fanatitra, ataontsika ny hira 3:700 miompy ny fanayako dia hipetraka ianareo. Iain'ny tenin'Andriamanitra isika izay ny mpanompony amin'ny hira 420 Tompo mba te eo naminao izay. Tsangantsika rehetra. Tompo mba te iaona amina ny olona ka ny
Jesosy. Manola ny lalana izay ho diavinao noho ny fitiavanao anay dia niaretanao ny zavatra rehetra, fahoriana rehetra. Misaotra Jesosy. Misaotra Jesosy. Misaotra Jesosy. Tompo, mijineto ianao androany. Ampahery anay fa tsy miova ny fitiavanao. Mandraka ankehitriny ary mandraka izay. Ampifantaro anay zany androany Jesosy. Fa tianay ianao. Misaotra Jesosy. Dia mitenena Jesosy. Tonga avy eto anilako ianao. Ampahery anay rehetra. Misaotra Tompo. Amin'ny anaranao ny angatana izany vavaka izany. Amen. Petraka isika rehetra. Miarahaba antsika rehetra. Natratra izao alaka misy masina izao. Misaotra ny dada, ray aman-dreny. Nampahafantatra antsika izany lalana rehetrarehetra. Nanomboka tamin'ny alatsinainy. Mbola hitohy hatramin'ny zoma. Izany lalany azo fijaliana izany. Atsiaro izany tsika. Fahatserovana. Renao teo ny lalana mangorohoro tao anatin'ny fangirifiriana ao anatin'i Jesosy, ao anatin'ny saina. Fa mbola manana ambara amintsika Jesosy. Niarany sakafo tany mpianatra izy. Mbola maro ny fampianarana ny tanterahany Jesosy tao anatin'izany. Mbola naneho ny fitiavany any mpianany Jesosy. Tsika ndrainga izao ny mpianary Jesosy aloha ko fantatritsika izany. Zasy ianao izany. Te hiaraka aminao Jesosy. Te hamonjy ianao Jesosy. Mbola mivavaka ao anao Jesosy. Mbola misahirana aminao Jesosy. Zany mbola mafisiny amin'izao andro. Herinandro Masina izany. Tena mbola ampifantariny amintsika fa mbola tianao aho. Ary ny haiko mihitsy, ny rako mihitsy, no nalatsako ho anao. Raha ny marina tsy hita intsony izay holazaina fa andao hojerentsika kely, andalovantsika fotsiny aho. Inona ary no ataontsika rehetra manoloana izany fitiavan'i Jesosy izany. Amin'izao vanim-potoana ihany antsika izao. Tena matoky azy marina ve ianao? Tena mino azy marina ve ianao? Tena mametraka ny fiainanao aminy ve ianao? Manoloana izany fahoriana, manoloana izany fitiavan'i Jesosy antsika izany. Amin'izao vanim-potoana ihany antsika izao. Doka jerentsika vetivety ny ao amin'ny filazantsarany jaune toko 7:10 Mbola ne olo mihitsy hoe inona no ataoko, inona efa mbola miala ny enina aminao aho. Filazantsarany jaune toko 7:10 Ny ananasany Jesosy ny tongotry ny mpianany tao anatin'izany fisakafoanana niaraka tamin'ny mbola nanao azany Jesosy na dia tao anatin'ny fahoriana azy. Efa nangororo izy satria efa le amadika azy ary rehefa miara misakafo aminy eo. Fa mbola zao no nataon'i Jesosy. Ny andiny fahenina tonga dia dingantsika. Rehefa niantrano ianao dia mba mangataka mba hamaky tsara. Ny lalany azo fijaliana indray mandeha ianao. Rehefa tonga niantrano any. Filazantsarany jaune toko 7:10 ny andiny fahenina amin'ny anaran'i Jesosy. Dia nankeo amin'ny Simona Petera izy. Fa hoy Petera taminy, Tompoko, ianao va no anasany tongotra? Jesosy namalaka nanao taminy hoe, izay ataoko dia tsy fantatrao ankehitriny, fa ho fantatrao rato izay.
fa hoy Petera taminy sanatria raha nasan'ny tongotra ianao. Jesosy namala azy hoe raha tsy ho sasaka ianao dia tsy manana anjara amiko. Dia hoy Simona Petera taminy tompoko tsy ny tongotra ihany azy fa ny tanako sy ny lohako koa. Fa hoy Jesosy taminy zay efa nandro tsy mila ho sasana afa-tsy ny tongotra ihany fa efa madio avokoa ary anareo dia madio nefa tsy anareo rehetra fa fantany ilay efa madika azy. Koa izany no ilazany hoe tsy madio avokoa ianareo. Ary rehefa voasasany tongony dia nandray ny lamba nisy ka nipetraka indray dia nanao taminy hoe fantatra rehefa izay nataoko taminareo ianareo manao aho hoe mpampianatra sy tompo ary marina filazanareo fa izany tokoa aho. Ka raha izaho tompo sy mpampianatra azy no nanasa ny tongotrareo ianareo kosa mba tokony efa nasa tongotra. Fianarana no nomeko anareo mba hanaovanareo arak'izay nataoko taminareo. Amen. Ry havako, mbola navitan'izany Jesosy. Ireo mpianatra Jesosy ireo nge le niaraka taminy 3 taona mahery niara-nihinana ny mata sy ny masaka tamin'i Jesosy, niara-ny tory filazany tsara tamin'i Jesosy, niara-dalana tamin'ny tany rehetrarehetra teny nanaovany ny asany. Fa an'izao andro Herinandro Masina zao mbola ampifantarin'i Jesosy etika fa tsy madio avokoa ianareo rehetra hoy ny Tompo. Mbola nosasany Jesosy na ny mpianatra azy, mbola nodiovina dia ny mpianatra niaraka taminy azy. Tandinjo ny fanadiovan'i Jesosy ny rany ho atsika izany ry havana. Zasenao koa androany. Izany nanomen'i Jesosy ny rano tebony azo fijaliana anadiovany asenao amin'ny fahotantsika rehetra, amin'ny falementsika rehetra. Mety izy ho dioviny Jesosy ianao amin'izao Herinandro Masina izao. Mety izy ianao hanolotra ny fiainanao mihitsy amin'izao Herinandro Masina izao. Ho sasany. Jerevo ny tenin'ny Petera, ianao ve no anasany tongotra? Mbola milaza ange zany. Fa mbola misy fanetretena, mbola misy toetsaindry zao tontolo zao amin'ny Petera izay niaraka taminy. Zasenao koatra zany. Raha tsy manaiky ho sasako ianao dia tsy manana anjara amiko. Zany tsy manana anjara zany ry havana any amin'ny elo zany. Very zany. Herinandro Masina, alaka misy masina, isotrotsika ny rano Jesosy androany. Tandidona ny tenan'i Jesosy omenitsika androany. Anadiovana anao zany. Amonjena sy amonjena anao zany. Zay ataoko izy izy dia tsy fantatrao ankehitriny, fa ho fantatrao ratsy zay. Ny hevitra izany teny izany ry havana dia zao. Rehefa avy eo tsy fantatry Petera ane, fa hitsangana maty Jesosy, andresy ny fahafatesana. Tandindona sady zany ry havana. Fa ho fantatritsika androany fa raha maty ara Jesosy, na isy hamanjika azy, ho vonoina azy, andresy ho fantatrao zany ratsy zay. Afaka 3 andro dia hitsangana koa ianao. Ry havako, nandresy Jesosy, mandresy koa ianao manomboka androany. Ina ry fahoriana mazanao?
hositrany Jesosy zany ho afahany Jesosy zany raha mino ianao amin'izao herinandro masina zao. Fa Petera teto nandà aza mandantaka ny Petera tsondra ho sasany Jesosy oka Jesosy tsy ianao ny anasany tongotra tandidiny tsy fankantoavantsika mihitsy zao lalana andehana amin'ny Petera zao fandroany ianao olona afaka tsika nanany Jesosy le fitiavany natolony atsika maneke azy manomboka androany manana anjara tsara ao amin'Andriamanitra ianao mba handova le fiainana matrak'izay ianao zany tanjona amin'izao fitoriana ny filazantsara amin'ny herinandro masina ity. Ry havako nandrotsaka ndrany teo ambony azo fijaliany Jesosy zany mitoriana amin'izao filazantsara zao hamonjy asy hamonjy ianao nanolotra ny tenany vakivakiana zao nke ny teniny ao amin'ny filazantsara Jaona 9 haitsika zany zao ny teniny amin'ny anaran'i Jesosy zay mihinana nofoko sy misotro ny rako no manana fiainana mandrakizay ary zao anangana azy amin'ny andro farany fa ny nofoko no tena fihinana ary ny rako no tena fisotro zay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako no mitoetra ao amiko ary za kosa ao amiko. Ry havako herinandro masina alaka misy masina atsarovantsika mihitsy fa tsy taka ny paska jiosy fa indro fa Jesosy mihitsy androany nampahafantatra atsika fa ny tenany amin'izay omeny atsika ho avitra ho aso anao ny nofoko omeko anareo zany ny rako arosako anareo zany hamonjena anareo ety amin'ny sotontolo zao. Andao mba jerentsika kely ary afantarantsika hoe rany Jesosy ny herin'ny rany Jesosy Kristy le manadio atsika le mamonjy atsika le manafaka atsika amin'ny fahoriana ety amin'izao tontolo zao impito zany rany Jesosy zany no nilatsaka mahakasika ny nofontsika rehetra ka inona tsony mahamory atsika ety amin'izao tontolo zao ny rano omeny atsika tanteraka matoki zany ianao androany teo amin'ny androny a latsaka ny rany Jesosy zay ny voalohany atsembohan Jesosy tamin'izy nangorohoro mafy tao Getsemane araka ny voalaza teo fa zao ny teniny hoe mangorohoro ny fanahiko fa oka tsy ny sitrapoko ny eny atao fa ny sitraponao raha eo milaza andry havana fa mila makatohany Jesosy sika amin'ny zavatra rehetra fampiainarana ao atsika zany. Faharoa teo amin'ny lamosina latsaka ataondrano manambary zandry havana fa ny rano mamonjy atsika hitondra ny fahotantsika rehetra hitondra ny enta mavesiritsika rehetra araka ny voalaza ao amin'ny lioka ao amin'ny Matio toko faraka amby folantiny faharoambyroapolo hoe valo ambyroapolo misoratra hoe ianareo miasa fatratra sy mavesatra etany mankanesa ty amiko zany menareo mifitsahara ry havako ny rano Jesosy latsaka teo amin'ny lamosiny hitondra ny fahoritsika rehetra zany mba tsarovo zany amin'izao herinandro masina zao impito faharoa zay nomenatsika atao fitsampanao zany manomboka mino zany ianao manomboka androany. Fahatelo teo amin'ny takolaka Jesosy ny kapohany naratra ny entarehany tenin'Andriamanitra be dia be misy azo lazaina amin'izany fa rehefa netranao dia jereo ny Isaia 5:5 mampandresy atsika zany rano Jesosy teo amin'ny takolaka zany ry havana nalambaraka ianao tany amin'ny toerana misy ianao tany
natao tsinitsinana ilikilika ianao fa ny rany Jesosy mampitsangana tsy atahotra an'izany zany ny tian'Andriamanitra ambara aminao amin'izao herinandro masina izao mba raiso zany ny valeran'ny rany Jesosy ny vidiny rany Jesosy omeny asa ianao zany le satroka tsilo zay koa ny faefatra zay satroka tsilo zay natao ny satroka tsilo ry havako manana aretina venao any amin'ny lohanao any efa nentin'i Jesosy zany andana manatona azy ny ranao Jesosy androany misy olona mitaraina mantsy fa mararo ny loha dia efa manomboka ho jamba ny masony androany manatona ianao an' Jesosy androany fa nentin'i Jesosy anositrany ianao raha mino zany androany fa ny rany Jesosy vokatra le tsilona tatao amin'ny lohany anasitranany ianao zany ry havako matoki zany fa tsy hoe nirotsaka fotsiny raha Jesosy fa manana anjara amin'izany tsika rehetra omeny Jesosy atsika zany manala ny aretina rehetra any amin'ny loha atsika zany mino zany ianao ny aretan'i Jesosy zany satroka tsy mba hanasitranany ianao zany tsy vita ny dokotera tsony fandana mitodika amin'ny hazo fijaliana nentinao zany satroka tsilo zany Jesosy mba sitraniko ny lohako androany sitrano ny masoko androany fa ataony aminao zany fahadimy ny tanany no fantsihana tanteteo ny rahany ry havako malama inona ny mahory ianao efa nentin'i Jesosy zany mety ory ianao ho tahiny ny asan'ny tananao raha mino zany ianao zany antony ny rany iny ary ray faharoa entinao koa zany ianao ny asan'Andriamanitra anasitrana ny tananao ty ry havako misy antony daholo zany rehetrarehetra zany mino zany ianao fa eniny teo amin'ny tongotry Jesosy ny fantsihany nisy rany tete teo ry havako maniraka atsika zany hitory ny filazantsara an' Jesosy hitongotra io tandidy ny tongotry Jesosy hitory zany filazantsarany zany hitory zany famonjen'i Jesosy zany mandehany aza mipetrapetraka fotsiny fa zany antony nanolorany tena ny tebony azo fijaliana tandidy ny fiainako amonjena sy amonjena ny olona rehetra manirana an'izao tontolo zao ary ny lany vony Jesosy tsy mba raha fotsiny fa teo koa ny rano sy ny rà ry havako mitondra fiainana zany ho atsika ary manasitrana ny aretina rehetrarehetra aty anatsika zany ny aretan'i Jesosy ho anao zany mino zany ve ianao mino zany ianao androany fa manasitrana ny rany Jesosy tsy sotrona fotsiny andray fanasany tompontsika rehefa aveo tandidony zany ny mofony zay tandidiny tenany zany vakivakiny zany ho an'izao tontolo zao zay efa tsy fantatra tsony fa ianao zay manana an' Jesosy androany mino mandresy ety amin'izao tontolo zao ianao ry havako aza mandaha aza vela andalo fotsiny aza vela ho fahazarana ihany ny fanarahanao zany herinandro masina zany indrindra ny alakamisy masina ohatr' zao fahatsarovantsika mihitsy zany herin'ny rany Jesosy omeny anao androany mba hitondra fiainana vaovao anao hitondra finoana vaovao anao ka mandehana amin'izay aza matahotra fa tianao Jesosy fitiavany azy fitiavana anao zany andeke mba jerentsika le vehivavy anankiray inarinao atolotritsika ho an' Jesosy noho ny amin'izany rany noho ny izany fitiavany azy zany jereva le vehivavy anankiray
nanositra menaka manitra teo amin'ny tongotry Jesosy. Nitabataba ny mpianatra, tsy nahoana zany. Fa le fitiavany misy Jesosy ianao hanolotra ny ranao aho. Le fitiavany Jesosy mihitsy, tsapanao ve atolory azy androan'ny tenanao rehetra, anopo azy. Zany ilainy Jesosy. Fanavaozana ho anao zany, androany. Ina ny avaliko amin'ny Jehova, no soa rehetra nataony tamiko. Ina no avalinao, ndao anopo azy. Andao hitoro filazao ny tsara ny Jesosy Kristy manerana an'izao tontolo zao, manerana an'izao Madagasikara zao. Mba handraisan'ny olona koa zany fitiavany Jesosy zany, mba handovan'ny fiainana mandrakizay. Ry havako, tsy ny androany ady, tsy ny rapitsy ady, fa mbabanjino amin'izay ny azo fijaliana, banjino amin'izay fa nitanjo ny azo fijaliana, dia ny andovanao ny fiainana mandrakizay. Mandehana, nomeny ianao ny rany, natolo anao ny fiainany manontolo, nanetry tena teo anatrehany zao tolo zao Jesosy Kristy. Tsy nahoany vonahantany an-danitra, fa nidina izy hamonjy asy hamonjy anao, nanolotra ny tena no asy ho anao. Ry havako, maniraka anao Jesosy, hitory zany fitiavany zany koa ho an'ny namanao rehetra, ho an'ny ankonanao rehetra. Zarao fa Jesosy manasitrana ny aretina rehetra, zarao fa Jesosy dia tia azy na ny ratsy indrindra azy ety amin'izao tontolo zao. Manaitra ry havana rehefa nijery le passion de Christ, mba jerevo zany. Passion de Christ, mitomany ianao mijereny zany. Mandra-pahavitan'le film, asa ianao manahoana rehefa mba mijereny iny. Fa nisy adala anankiray, sariky boridamba, maimbo, masiso. Mpianatra manaraka aoriana Jesosy mandalo. Ny olona rehetra ny atakataka daholo, rehefa nandalo zany adalo zany. Fa zao, avy Jesosy, no le fitiavany asy fitiavany ianao. Ny fitiavany amin'ny olona rehetra, dia nalainy lambany, dia nrakofany le adalo, ny sorony le lamba maloto, dia ny azony namely, dia ny fiiny le rangaha, zay ny elan'ny olona. Ry havako, zany ny fitiavany Jesosy asaina. Ny rano nomeny ho antsika rehetra tsakanavaka. Mba zarao zany filazaony tsara ny Jesosy zany. Zany ilainy antsika androany, izarany filazaony tsara, fa tia azy tianao Jesosy, tia ny olona rehetra Jesosy, tia zao tolo zao Jesosy, zasy ianao ny ilazany hitory an'izany. Ary zao aloha ny voalohany indrindra, aza matahotra fa minoa, fa ninina fahoriana mahazo anao, ny vavaka ao anao ne Jesosy, dia mbola azo fijaliana. Raha eo, mamelany elo fa tsy fantany izay ataony. Zany fitiavany Jesosy zany. Tianao koa, tiany koa zany, mba ho anatinao zany. Ry havako, mahireza. Mahireza amin'izao lalana, amin'izao tontolo zao, tsy fantatra intsony izay faran'izao tontolo zao. Fa iza manana an Jesosy, ianao manana an Jesosy, aza matahotra, momba anao izy. Vita tomboka vatsa am-pelantanantsika, teo ambony azo fijaliana. Ny ranona rosany manana anjara amin'izany rahan Jesosy zany ianao. Inany mahory ianao tsy manana ny koanina amin'izao olo zao. Marary any atokantrano any, voan'ny kansera, ny rahan Jesosy manasitrana anao zany. Sotro isanandro zany, isanandro, zany teny aminao amin'izany androany. Sotro izany rahan Jesosy, isanandro zany, aza miandry alahady, aza sotro izany. Fa manasitrana anao zany. Maro ny olona efa sitrana tamin'izany. I rahan Jesosy marary teo amin'ny lohany, teo amin'ny lany voany, teo amin'ny tanany, nomeny anao zany. Inany marary any amin'ny vatanao, sitranin Jesosy zany. Manomboka androany, aza matahotra, fa tianao izy. Fitiavana mandrakizay ny nitiavako anao Jesosy. Za nampaharetako ny famindram-poko aminao, fa za rehefa tie, dia tia ny hatramin'ny farany. Tsy miova, omaly an'io, ary mandrakizay. Voninahitra ny Manandriamanitra irery any. Amen. Sotra azy. Andray fanasan'ny tomposika, mangataka ny tokopirisika hanao hira anankiray.
uriana kanite isalazani nuenui siankatwa vita uvuteni yana yana isifamuzelendamane uwanasa irenakawaku kana uriana namanambe temituvyauku fatsimisi yafa ewabinira sati evulama simba futsineflana Hatinuya kukuka ibeba Salamyaki nelukayana Isabelana Kumbamana tuna Zamateni fe Hararam teni futo Chayana uvelie Jamba itairari nuatui Jase jamisima auriana Kanite isalazani nuenui Siankatwa vide uvuteniana Hatinuya kukuka ibeba Salamyaki nelukayana Isabelana Kumbamana tuna Zamateni fe Arara tini futo Chayana uvelie Rehefa malala rehetra eo amin'ny tompo mivetritra ty atsika izao fanasana masina zao manambara ny tena sy ny rano tompo miantso anao amin'ity an'ity mba hibanjina ny azo fijaliany Kristy io ilay nambara amin'ny Paoly apôstôly hoe fahadalana ho an'izay very fa fiainana ho an'ny bino raha mino ianao dia ho tanteraka aminao mihitsy ny teny tompo zay mino no manana fiainana mandrakizay fa ho Jesosy hoe ny nofoko ny tena fihinana ary ny rako ny tena fisotro fa zay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako manana fiainana mandrakizay ary za hanangana azy amin'ny andro farany na ho foaty ary izy dia ho velona indray ary efa velona izy ho velona mandrakizay satria izaho aminy ary izy ho ato amiko nefa hoy Jesosy rehefa mba mihinana sy misotro itony vokatry ny voaloboka itony ianareo ataovy mandrakarivo zany ho fahatsiarovana dia izalay nandatsaka ny aiko teo amin'ny azo fijaliana nandatsaka ny rako teo amin'ny azo fijaliana fotoana indrindra atsiarovantsika sy hisaorantsika azy zany ka ndehantsika hitsangana hahatsiaro an'izany fotoana zany hatsiaro an Kristy lay tompontsika
sy mpamonjy atsika hitsangana isika rehetra hibanjina ny azo fijaliany tompo atsiaro hanome voninahitra azy aloha isika voninahitra ho an'Andriamanitra rery any masina Jehova tompony maro enky ny voninahiny tany rehetra amen. Isaky ny maheno aho na mahita soratra hoe Kalvary mangorohoro ny foko tsaroko foana Kristy nijaly tsy mba namaly na nalatsa-drazy tsy noho ny adalana ny fahotana vitany fa noho ny fahotako sy ny fahotana noho ny akaso izay natao tsika tany nandefitra nampandefitra ny ampimpona ady Andriamanitra aza mahevan'ny zavatra rehetra nanaiky satria te hamonjy anao Jesosy. Ira fa 8:20 voalohany any ao amin'ny firana fiderana hibanjina tsika an'izany fijaliany Jesosy famonjena asy anao zany. Na mahita soratra hoe dia tsaroky ianao ihany ery tsy nambaina nalatsa-dray Jesosy misaotra anao zay, misaotra Tompo, tsisy azonay ambara afa-tsy ny misaotra anao fa nanaiky ianao na dia niatra manaina aza mba ho famonjena anay ka amin'ity an'ity Jesosy hamariny ny tena hoe na iza mihinana sy misotro amin'izao mofo tsy kapoaka izao raha mihina izy anana fiainana hita amin'ny voninahitra ko dia masino ara-mofo Tompo ho tena lay nofinao lay tsy tratro ny loha tsy azo ny fahafatesana no azonina zany ho aninay ahasitrana anay ampahery anay ampiaonanay aminao ary ny ao amin'ny kapoaka masino mba ho tena ny rano ao Tompo
le raha mifanekena mandrak'izay ho famelana ny elokay mba havita fihavanana amin'ny ray izay voafafa ny elokay ka tsisy amin'ny ratana izany tsony dia mba tonga ianao rehefa ny amin'ny raha ho lanitra dia hiteny aminay hoe midira amin'ny fanjakan'ny tomponao fa efa nanao anao zanako ianao izany teraka anao androany sotra Jesosy. Reo ny dekonina tompo, reo ny natsoinao tamin'ity androany ity, hosolo tenanao, hosolo vavanao, hosolo tongotra eny amin'ny olona rehetra eny. Hamariny ny teninao Jesosy hoe zay mandray anareo mandray ahy, ka na iza mandray avy amin'ny tanan'izy ireo dia tahaka ny andray avy amin'ny tananao dia fahasoavana sy famindra-po anaraka azy amin'ny fiainany ary mivavao azy mba hafitany ny asany fa olombelona ihany reo rakofy amin'ny voninahitra ao mba tsy ho hitan'ny olona zany maha olona azy zany. Ny vahoaka anao Jesosy le nanaovanao fanekena tamin'ny ray ka nkiakiahanao hoe ray ao tsisy avelako very zay rehetra mimenao ahy. Reo maneny nahatongavanao eto hoe vonjeo reo Jesosy mba hahita amin'ny voninahitra ao izy, mba hanana toky izy fa efa tafaray aminao. Sotra tompo, sotra tompo. Amen. Afaka mipetraka ianareo. Fa Jesosy Kristy tompo tamin'ny alina namadiana azy dia nandray mofa rehefa nisaotra dia novakiny zany ka ho izy tamin'ny mpianany. Raisinareo rehetra ity fa ity ny tenako atolotra ho anareo, ataovy zany ho fahatsiarovana. Tahaka izany koa ny kapoaka rehefa nihinana dia nisaotra ny tompo ka ho izy hoe misy tro amin'ity kapoaka ity ianareo fa ity kapoaka ity ny fanekena vaovao atolotra ho anareo ho famelana ny elokareo. Naovinanao vina no misotra anareo, ataovy zany ho fahatsiarovana. Fa naovinanao vina isika mihinana sy misotro amin'ity kapoaka ity manambara amin'ny fahafatesan'i Kristy isika mandra-piaviny. Amen. Fa hoy ny tompo hoe toy izao nitiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao nomeny zanany latokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Indro efa voavoatra ny zavatra rehetra ko mandehana somantsara ombanareo any Andriamanitra. Mpizarana mofo sy ny kapokary andeha ataontsika nira fahinana amby zato isainantsika sy andiniantsika mandrakariva amin'ny fitiavan'i Kristy. Indro ny fitiavana ny jaly eo amin'ny azo fijaliana ary ny ratsy ny vonona hifaly andresiny zanakalay tokana nefa disy fanantenana izy fa indro fitiavana mahery nitondra ny heloky ny olona niady anafaka ny very ny aino avitra natolony. Ataontsika zany ira fahinana amby zato zany mpizarana ny mofo sy ny kapoka.
iaina mba ho avitra ho asoanao. Vavaka ho anao Jesosy, tadio ry havana fa Jesosy no nanaovan'Andriamanitra fanekena ho famonjenanao. Jesosy no nekeny fa tsy zasy ianao, tahaka ny ray ao atokantrano ao zay tofoka amin'ny zanany, satria maditra loatra ny zanany. Roako io hoy le raim-pianakaviana fa tsy zanako tsony, ariko any amin'ny any amin'ny fanjakana. Fa avy le raim-pianakaviana nandoalitra, dada zanakao anio, naterakao anio, fa maninona ny roanao, maninona no ataonao an'izany, ka tsy manaiky ahy maditra, tsy ataoko mpandova atsony io. Ozy le raim-pianakaviana hoe aza manao an'izany, fa alao fa ho teneniko izy, alao fa ho anaritro izy, alao fa ho ataoko an'izao izy, ataoko an'izao, ampiaro amiko ny fahatezeranao rehetrarehetra, fa alao ny zanakitsika mbola mba ho eo ihany. Iny ara ozy izy le raim-pianakaviana, teneno zanakao, anaro zanakao, fa tsy ho tezitra aminy aho. Ndana hoe izy hoety mody aty amiko ary izy, fa nytenenina le zaza, nataony ihany nataony, tenenina le zaza tsy mety manaiky. Inona ny ataon'le reny sisa? Mitomany mifira amin'ny maso, ho very ane ianao e, ho potika ane ianao e, ho ariny dada ane ianao e. Tsy raharahako zany ho sisy le zanany satria efa lehibe izy. Tsy hitan'le reny tsony zay natao, lasa izy nody mifarana kany amin'ny dadany. Efa niteneniko izy ry dada fa tsy mety. Engany tsy ho tonga amintsika zany ka hiteny Jesosy amin'ny teniny hoe ampy azay ka tsy vavaka ho anareo tsony aho. Engany tsy ho tonga amintsika zany. Fa raha Jesosy no miteny amin'ny dadany, amin'le rainy, ampy aho, efa nanao aho, efa nalatsako ny rahako fa tsy mety izy. Hiatra amintsika eny amin'ny fahatezeran'Andriamanitra ray e. Ho aiza ny hafarako, ho aiza ny hafaranao raha tsy manaiky ianao. Atolorin'ny Tompo ny fonao. Tene mihitsy Jesosy, ny tena mba faniriko Jesosy ary aho, dia hialika eo ambany azo fijalianao e. Fa eo tsy ny tena azo antoko a, fa afamonjenao ahy. Tsy misy toeran-kafa azoko ale, ary tsy misy anarana hafa azahoana famonjena afa-tsy ny anaran'i Jesosy rery ahy. Ataovo fialofanao ny azo fijalian'ny Tompo. Maniry mafy aho ry Jesosy Tompo, ira fa fito amby zato.
fiainanao zay nijary vahoa salinao toerany mahazafainy tavanao mandondony eo ambaravara fonao raha misy manokatra ny varavara mifony hiditra ho aminy ary tsy hiditra fotsiny fa hiaraka isakafo aminy eritsereto an'ireo olona mpanjaka président république aza manasantsika mitotototsika fa mpanjaka ny tompony tompo le manam-pahefana amin'ny fiainanao izany no miteny aminao hoe hiaraka isakafo aminao ianao nefa mpanota zany nefa mpanota dia ho izy hoe zao miala amin'ny fahotanao atolory ihany fonao fa tiako ianao hiaraka isakafo aminao raha manaiky ianao raha mety ianao nomeko anao Jesosy ny rako masina mba hanavotana anao ianao zay tsy marina mba inona zao ny mba ho ahy taminao raha miteny aminao hiaraka isakafo aminao aho inona ny mba hiahy taminao zany andiny voalohany zany nataotsika ira 7. teneno ary Jesosy raha tamin'ny fonao nanaovana zany iry zany de teneno izy hoe anao atompo efa reko zany teninao zany manontany aho hoe inona ny mba avy taminao tia Jesosy ataovy manakaiky anao aho ataovy eo akaiky ny azo fijalinao aho fa izany no fiainanao anahy anao atompo
reko ny feona atokano ahy atokano anao ny fiainao manao ny asanao amin'ny sy ny fahasoavanao anao aibanjana sekondra vitsy anio azo fizaliana io raha tamin'ny fonao tokoa no nanaovanao zany tonkira-panahy zany dia aoka tsarovanao fa nisy kikika teo amin'io azo fijaliana io aoko fantatrao fa nisy ranomasy teo amin'io azo fijaliana io tsarovy kikikan' Jesosy hoe ray eo nahoanany dia mahafoy ahy ianao zasy ianao ny tokony nafoin'Andriamanitra satria mendrika ao antsika mpanotsy zany fa afatesana ny tambon'ny ota fa noho ny rahan'i Jesosy le raha ny zanak'Andriamanitra ny ekeny mba ho fanavotana any eo na fitiavana sy anao ka aoka tsarovanao fa tsy tahaka amin'ny vola fotsiny amin'ny volamena mety ho simba nanavotana anao tamin'ny fitondran-tena dala izay azo tamin'ny entin-drazana fa ny rasoan'i Kristy raha ny zanak'Andriamanitra nalatsaka teo amin'io azo fijaliana io
tsisy klema ary tsisy petipetiny zany. Ary zany nanaovan'Andriamanitra fanekena hoe firenena masina ho azy zasy ianao, na oloko ho azy ary vahiny sy mpivahiny, dia hoy izy efa nalaiko ho an'ny tenako, zanako ianao, lay sitrako indrindra. Meloko ianao fa ho Jesosy hoe raha eo mamelany elony fa tsy fantan'izay ataony. Mo fantatra tokoa za zay mety ataonao, tsy ariavana. Manetretena eo anatrehan'i Jesosy. Tena meloko a Jesosy a, tsy mendrika na dia ny anoroka ny tongotra ao ara, na ny tongotra ao ara tsy mendrika horoako, fa mangataka aminao a, mba raiso ade avao izy, mba olom-baovao manomboka izao, manatona isika dia iondrika ampanajana eo anatrehan'ny Tompo, manatonao ka miondrika. Manatonao ka miondrika, manurukani tunggu masina izauluna cimbendika Jesosy aminao ary raha izy hoano ity ny tenako, atolotro anao, ampahery anao Jesosy fa misaora azy eo ampony. Misaotra Jesosy. Mamende fiti yana rite ovatupuna fuenda nisanaka upana afa-tsy ny zanakao, afa-tsy ny zanaka, ka misaotra anao zay, misajana no fitianao. Dia ho Jesosy aminao, sotroinareo rehetra ity, fa ity ny raha fanekena vaovao tolotra ho anareo, ho famelana ny elokareo. Ahasitrana ny aretinao Jesosy, hanadio anao izy, ampahery anao Jesosy fa misaora azy eo amponao. Misaotra Jesosy. Ilay Andriamanitra tsy mahafoy mihitsy, ilay zokinay ilay atsonay andro dia andro, tsonay alina dia alina. Jesosy iza mba tahaka anao na ny an-danitra nay ety ambony tany tsy misy Tompo. Ny olona raha mahita anay manota, raha mahita manao tsy mety, io mehezany zay ary aprisia mandrakariva ary mba misy olo atsainy. Fa ianao kosa Jesosy,
na dia miseza fiandriananao ary anao mahita ny fahadalànay sy ny fahotanay, nyloto aminay, miazakazaka ianao dia nanoroka, miazakazaka ianao mandray, dia miteny aminay hoe anaka amin'izao sisy aza manota intsony fa efa nanavitra anao. Ianao tiako ane ianao e, ianao ane le sakaizako e, nakaiza reo nanameloka anao tsisy eo ntsony, fa za rehefa tianao hatramin'ny farany aho. Misaotra Jesosy, sakaiza tsy mahafoy tokoa ianao. Jesosy sakaizana, Jesuana, sady tsy mahafoy raha ny olona mety mandangana, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Afaka mipetraka ianareo. Misaotra an'Andriamanitra isika riavana noho ny amin'ny fotoana izay mimeny antsika eo am-panangonana ny kapoaka anaovantsika fanatim-pisaorana ho an'Andriamanitra. Dia Herinandro Masina moa ity riavana, dia jorovavim-belona kely aminareo ny any aminay tamin'ny alatsinainy rehefa natao hoe ho fibebahana sy fisaorana an'Andriamanitra, nasaina nitondram-bavaka ny olona hoe iaona amin'i Jesosy ny alina. Dia nisy nahazo valim-bavaka hoe ny anankiray nampalahelo an'i Jesosy, mampalahelo an'i Jesosy. Dia izao hoe tsy mba mahay misaotra azy ony ny kristianina. Isika hono tsy mba mahay misaotra an'i Jesosy, fa ny mangataka dia rehefa mangataka dia manadino, fa faly amin'ilay zavatra azy fotsiny. Dia ho Jesosy tamin'ny mpanompon'Andriamanitra io rehefa nantony hoe ina ary mba hisaorana anao, dia zao izy ny hira mba tiako ataonareo raha eo misaotra. Raha mety anareo ndo mba ho ataontsika izay hira ny fefy zay raha eo misaotra. Tsy dia haiko loatra le hira satria misy solo ao anatiny, fa mino afa hain'ny sampana zay hira zay ao anatiny, tsy dia rahana raha teo izany.
tena sy ny rano tompo eto ampamaranana an'izao fotoana izao dia aoka ho renesinao zao tenin'Andriamanitra zao hoe koa mitafy famindra-po sy fiantrana famira-panahy fanetretena fahalemem-panahy fandeferana araky ny olombo fidin'Andriamanitra sady masina amin'ny malala mifandeferaka amin'ny famela-heloka ianareo raha misy manana lahelo amin'ny sasany tahaka ny namelan'ny tompony helokareo dia aoka mba hamela ny heloky ny hafa koa ianareo kanefa aoka ao ambon'izany rehetra izany ny fitiavana fa fey ny fahatanterahana izany. Amen. Ivavaka isika ao alohany aoriana vavaka sy ny tsodrano ny hira fa 7:70 amin'ny firana fiderana ihany andiny voalohany ihany za mbola tsy miova. Vavaka isika. Misaotra Jesosy. Misaotra Tompo. Fantatra efa teto ianao. Fantatra efa namangy teto ianao. Fantatra efa nanasitrana teto ianao. Nanafaka teto ianao tamin'ity an'io ty. Eny Tompo. Araka ny teninao hoe eo any amin'izay misy mpanompoko no misy akoa. Dia mbola ho any atokantrano tsirairay koa ianao. Mbola hijery zay tsy tanteraka any. Ary ianao mihitsy no hitseny eo ambaravarana ka hiteny amin'reto vahoakanao reto hoe efa ato aho fa midiry ianao amin'ny fanjakan'ny tomponao dia mivokisa mihinana rehefa hitako ianao mpanompoka ianao efa mifidiko ka tsy ho ariako. Misaotra Jesosy, misaotra Tompo. Dia ho tahinao avokoa ny olona rehetra na ny asany na ny fianarany na ny fitaizana zay atao hoe sorinao ny tebiteby sy ny aya rehetra satria ianao no olo lalanay sy eo akavisy akavananay ary vody lalanay ka niraka ny anjelinao ianao. Betsaka zay rehetra ny zaraina sy nambara teto Tompo any anatin'ny fonay ihany misy antsoantso misy kikika misy faniriana lalitra tsy hay ambara ary indraindray mahamenatra azy amin'ny manambara azy fa aminao ilay tompony tompo mpanjaka malala miafina rehetra kosa manam-panatenanay ny zavatra rehetra mahay manao zany ianao. Angina Jesosy fa aloha mba hipolotra ny ao am-pon'ny olona dia meteza ianao hitety ny W mba handray zany etaeta-panahy antsoantso ny fo any anatin'ny tsirairay any mba valio izy dia aza ela Jesosy eo andreo levina finoan'ny olona fa olombelona ihany ane olombelona ihany zany ny azakazana nakaty satria fantatra fa aty ianao tsy hoe tsy any an-tranonay ianao fa ny an-tranonay ihany betsaka ny zatra manahirana indraindray tsy vita kory arany eny vavaka e tapaka eny tenatenany eny fa aty zay manara-po satria fantatra efa eo ianao Jesosy ka meteza iaina ny vahoakanao azy. Misaotra Jesosy, misaotra Tompo, misaotra mihaino vavaka. Mino fa efa eo an-tananao daholo izany vavaka zany ary ho afaingana ho ianao fa tsy hitaredretra raha ny mpanompoko miantso aho. Mpanomponao daholo zay rehetra miantso anao manatena valiny avy aminao ary dia misaotra sahady ny amin'izay ataonao aminay tsirairay avy. Io ny ray aman-dreninay dada randrena atoandro. Misaotra anao Tompo mbola manome tombonandro azy ary mbola angatanay ny hanomezanao azy mihoatra zay rehetra efa nomenao azy na ny tanjaka na ny hery ny fahasoavana tafio an'izany izy mba ho fifaliana izanany ary fifaliany raha teo koa hijoroany vavolombelona hijoronay vavolombelona fa velona ny Andriamanitra zay hivavahanay ary mamaly anay sy miaino anay amin'ny fotoana rehetra rehetra
mbola be ny asa zay tanterahana sy ny ranoranao anay eto amin'izao toerana izao amin'izao fiangonana izao ka dia manantenanao zay fa tahaka nombanao anay hatramin'izay mbola ombanao anay amin'izao sisy zao ny firenenay apetraka ao ampelantananao mpitoro filazantsara rehetra ao anatin'izany firenena izany Jesosy io mba hahatonga saina ny olona rehetra sy mpitondra rehetra ity Herinandro Masina ity mba hiadana zao firenena izao samy manao fangatanay zay Jesosy fa ianao nampianatra ny hoe mifampivavah mandrakariva dia ho sitrana ka izany niarahany mangataka manao hoe Jesosy io miaino ny vavakay misaotra Tompo amin'ny anaranao nanaovana izany vavaka izany rainay eo zay any an-danitra raisy ny sodrany tenonona amin'ny anaran'i Jesosy Tompontsika. Hitahanareo ny Jehovah ka hiaro anareo. Ampamirapiratra ny tavany aminareo ny Jehovah dia hamindra fo sy antra anareo. Anandratra ny tavany aminareo ny Jehovah dia hanome anareo fiadanana araka ny nambarany sy nampanantenany mandrakariva. Fiadanako no avelako anareo, fiadanako no nomeko anareo. Ho tanteraka aminareo ny fiadanany Tompo fa mandehana aza matahotra fa izy nefa nilaza ombanareo ambara-patonga amin'ny fahataperany zao tontolo zao fa hitady anareo ny fahavalonareo fa tsy hahita anareo ary zay hikitika anareo hikitika ny anak'Andriamasoko izy fa izano Andriamanitra reo ho Jehovah Tompo maro misaotra Tompo terany aja voninahitra sandratra ho anao hatramin'izaoko mandrakizay amen. Za mbola tsy miova. Mitovy amin'ny fonao rehetra zany. Aza miova ho an'ny Tompo ianao. Fa za mbola tsy miova. Ifoko mantoro afoka anao daholo, afoka anao daholo tsy misy tamin'ny satria nahotanao mahaona. Za mbola ty miova fa mbola ty anao fony abe asire manitsika rianda. Za mbola ty ifoko mantoro afoka anao daholo tsy misy tamin'ny satria nahotanao mahaona. Za mbola ty nafefefena za mbola ty za mbola ty tsy miova fotsiny miavo fa ho anao zako manakizay na mafy sy mafaitra zany manjo sy hokivitsiketraka manana anao fiarovako fitiavana fiainako manakizay fa iza mbola tsy miovatsangamo tananao la tena sa ianao Sambulati
Andriamanitra rery ihany. Masina Jehova tompony maro, enky ny voninahiny ny tany rehetra. Amen. Ho tanteraka tokoa an'izany. Mahireza tompo kosa ame ho tahin'Andriamanitra. Dia